Mienjana roa nitady eo amin'ny vovonana Irmara sy Antoky Avy ao amin'ny commune Antanambao Tsirandrany, distrikany Bekily. Raikitra ny famonona, raikitra ny fandatsana aina noho ny resaka politika. Araka ny vaovao miparitaka amin'ny tambazotra tserasira sy gazety maro samihafa dia saika anao fisaorana ny vahoaka tao amin'ny commune Antanambao Tsirandrany, distrikany Bekily izay nalany amin'ny ben'ny tanànan'ny candidat Avy Andriamatoa Jean Daniel Manjotsoa. Zay lany tamin'ny salanisa 520 isanjato raha toa ka 430 isanjato no nazon'ny candidat mpifanena taminy izay natolotry ny vovonana Irmara. Ary eo indrindra no anisan'ny fototry ny olana amin'ity tranga ity satria ny vovonana Irmara izay nahazo 430 isanjato tamin'ny fifidianana dia tsy manaiky hatramin'ny farany na dia misy aina latsaka aza ny mahaben'ny tanàna na lanany Mansoa ho ben'ny tanàna ny Tanambao Tsirandrany. Maro isan-karazany zavatra mifamafao fa ity gazety navoakan'ny gazety Taratra ity no mamintina ny zavatra rehetrarehetra ny tranga tao amin'ny distrikany Bekily. Toy izao ny lohateny etsy ambony. Commune Tanambao Tsirandrano Bekily. Melo Inantoko Avy ny herisetra ny seho. Ny afara tamin'ny famoizana ain'olona ny tsy faneken'ny fahalanian'ny ben'ny tanànan'ny Tanambao Tsirandrany ny distrikany Bekily ary manameloka an'izany ny Antoko Avy. Mihitatra ny raharaha ho ity gazety ity ao amin'ny commune Tsirandrany. Maty nisy namony ny sabotsy lasa teo tamin'ny 12 Martsa zany marimarina kokoa ny zanaky ny ben'ny tanàna voafidy tao an-toerana, zanaky ben'ny tanàna Mantsoa. Araka ny vaovao nampitain'ny fianakaviana ho ity gazety ity dia nisy andian'olona nandravan'ny tanàna io sabotsy io izay fotoana tokony hametrahana samboady ny ben'ny tanàna. Nitady ilay ben'ny tanàna izy ireo efa niafina nefa ity farany ka ny zanany lahy no tratran'izy ireo ary nentiny. Ajanontsika hatreo aloha ny gazety. Fantanina mipetraka dia izao. Iza ireo nitondra zanaky ny ben'ny tanàna io? Ny valiny dia tsotra dia izy ireo avy amin'ny vovonana Irmara ary nanao oronan-tsary manokana moa izy ireo omaly. Araka ny hitantsika amin'ity sary ity, nilaza izy ireo fa tena izy ireo no naka ny zanaky ny ben'ny tanàna voafidy tao amin'ity commune Tsirandrano ity. Zany hoe araka ny vaovao efa mandeha dia maty tsy trahadrano ilay zanaky ny ben'ny tanàna izay nosamborin'izy ireo, nentin'izy ireo tany amin'ny toerana tsy fantatra. Ndao enotsika kely ny feo avy amin'ny reto ny samotra na afaty ny zanaky ny ben'ny tanàna ity. Manjotsoa dia tsekenay ho ben'ny tanàna eo aminay satria anaka fasinasanay ara-panjakana sy ara-drazana tsy ho anaka ary fa avy amin'ny hazomanga ary tsy miray hazomanga aminay intsony ny mahazanaka azy. Idina tamin'ny député ny anso ny député hoe zao ty zavatra nataony di chef district dia izahay tsy maintsy tongagna amin'ny andro sabotsy. Tongavanareo ty asay député fa izay ty andrasa ay zay tongavanareo fa tsy maintsy hoe toy amin'ny andro sabotsy zay. Dia tsy nahatagnany izay tsy nahandry ny vahoaka satria hametraka samboady amin'ny zoma sabotsy Andriamatoa Manjotsoa dia distrika no hametraka an'io samboady io. Kaika fampandriangisa ihany nataony distrika anay ho ny vahoaka. Dia andao tika hilahatra ndray mandeha. Dia nilahatra zahay rehefa nilahatra ny vahoaka maro dia nilahatra avy ao atinana. Dia nagnantona ny bureau. Nanao tsekenay. Hahamera ani Manjotsoa Jean Daniel. Zahay tsy manaiky an'io ary alao teto aby toa fa tsy zahay tsy manaiky anireto. Ny hahameranao. Dia fa hitany Manjotsoa io dia nandeha izy nidina tragno. Dia nidina tragno ao. Dia ny vahoaka moa dia nanao tsekenay. Rehefa nidina ao tragno ao Manjotsoa dia nisokafy ny lafinety dia avy dia nitifitra ary nahavoa any Andriamatoa Tsiamalea. Raha fa nihita ny vahoaka io dia romotra ny vahoaka maro. Raha i mahamony Manjotsoa dia igny zokelahy iny ndao uhianga indio tika lahi matua indio tika ngin pa mamuni Manjotsoa indio tika
vono koa zay zany natany vahoaka raha faniavy eo dia tratra moa le zay zanany lahy matoa rehefa niavy atsinanana igny dia finirafira ny maro. Ndao toizantsika ny famintinana ato amin'ity gazety ity. Hoy ny gazety hoe maty niarany erisetra io lehilahy io zanaky mibeny tanàna izay nosamboriny ireto andian'olona ireto raha ahitsy ny resaka. Manoloana izany nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny antoko avy omaly amin'ny mahabe ny tanàna lany amin'ny anarany antoko ity lasibatra ity. Etraketraka araka politika ho izy ireo no natonga izao zavatra mitrangy izao. Maneho ny alahilonay amin'ny mahabe ny tanàna lany amin'ny anarana antoko avy azy izahay ary lany ara-dalàna izy. Anao soroka miara-milanja, tanana miara-mibata ary tongotra miara-mamindra amin'ny fikatsahana ny marina amin'izao toedrara izao izahay. Manome endrika ratsy ny fotoanam-panjakana zany hoy ny député Andria Miarvolamena Liva Zavamanitra. Nitondra tenin'ny antoko avy amin'ny mahafiloha mpiara-mitantana azy ao amin'ny antoko. Fitorina izahay satria izahay dia tsy alaiky moramora an'izao zavatra izao satria ny antoko avy iray manontolo mihitsy sy mikambanao no voakitika ao anatin'izao rehetra raha izao. Ary izahay dia anara-maso, izahay dia ijery eny fotony ary tsy maintsy ny marina no lazaina eto amin'ny tany sy ny firenena ary tsy maintsy ho fantatry ny tany sy ny firenena sy ny vahoaka izany zavatra misy izany ary izahay dia mitaky ihany koa ny amin'ny anasaziana izay tompony andraikitra voakasika ao anatin'izao raha izao. Nandresika lany be ny tanàna ny tanam-boatsiran-dranga tamin'ny isa 7.7 na 5.20 faingo 4.100 ny kandidana tolotry ny antoko avy Jean Daniel Mansour raha toka resy tamin'ny Sambato 7.7 na 4.3 faingo 9.100 kosa ny kandidany Irmar Lambo Jean Baptiste araka ny voka-pifidianana ofisial navoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakany tao Toliara. Ny maraina teo moa nanao fanambarana avy amin'ny antoko asa vita ifamitsarana izay nosoloan'ny filoam-piara-mitantana Zavamanitra Andria Miarvolamena tena. Mbola nanamafy any ity gazety ity fa hoe mila mpiarina ny lalàna ka saziana ireo navandoza amin'izao toe-javatra izao. Efa nametraka fitoriana araka izany ny antoko avy ka miandry ny mety ho toin'ity toe-draharaha ity. Araka ny fitantaran'ny fianakavian'ny ben'ny tanàna efa niantso mpitandro filaminana izy ireo vatany voaniseho ny tranga. Voalaza fa tsy tonga ara-potoana ireo farany ka niteraka favoazana tao an-tanàna. Tsy tokony ho faty ny rahalahinay raha tonga ara-potoana ny mpitandro filaminana. Nanomboka tamin'ny 9 ora maraina ho ity gazety ity ny korontana ary naharitra adiny 3 mahery teo eo izany ka tokony ho tratra ny mpitandro filaminana tsara hoy ny rahalahin'ny maty raha niresaka tamin'ny mpanao gazety. Ndao rahantsika kely ny resaky ny avy amin'ny fianakaviana rahalahin'ny ilay maty. Vainqueur ihany no anarako zandry ny tompoko lahy andry izay novoloin'olona tao amin'ny commune Tanambotsirandrany district'ny Bekily. Raha ny zava-misy manko tonga tany an-toerana ny lehibe ny district sy ny commandant de brigade tonga tany an-toerana. Dia ny mahagaga anahy tsisy fanamborana tsisy inona nefa olona navandoza namon'olona nangalatra omby nandrodana trano nitondra vary 4 saky mbola nitondra vola 7 tapitrisa ariary koa. Dia izany indrindra no ijoroko eto mba manaitra anareo mpitondra fanjakana rehetrarehetra fa indrindra ianao Andriamatoa Filohajaina Andrinirina Rajoelina, ianao lehibe ny gouvernement Tatsay Kristia, ny ministry ny gendarmerie pirenena mba hijery an'io raha io ankaiky fa tena manay izay fianakaviana. Amin'izao fotoana izao, amin'izao hariva izao dia mampipoaka basy manodidina ny tanànanay ireo olona namono sy nandroba ny fanananay ireo. Ka izany indrindra nanovako tatitra mba hijerena an'io zavatra io ankaiky. Amin'izao fotoana izao koa dia misy feo avy any Bekily fa miteny ny chef district sy ny député ao an-toerana fa janona aloha le raha azaparitaka ny sary sy ny video. Izany indrindra no ijoroko
mba hijereonareo akaiky an'io zavatra io fa indrandrindra ianareo tompona andraikitra maefa. No amafisin'ny Top Radio tao amin'ny page Facebook ny antony tsy nahatonga ny mpitandro filaminana tonga ara-potoana, tsy manana fitaovana fiara ny CB ny Zandary tao Bekily Baraingo. Maminatra no sady mampalahelo ny fitantaran'ny ilay zanakin'ny ben'ny tanàna tao Tanambato Tsirandrainy no tafiany anden'olona fa rehefa ny antsony CB tao Bekily dia hoe tsy manana fitaovana, tsy afaka mihetsika. Rehefa nandefasana fiara tany indray dia mbola miodikodina tsy tonga dia niainga. Tamin'ny 9 ora maraina ny fanafiana nefa tamin'ny 1:10 ora vao tonga amin'ny lalana 12 kilometatra Baraingo Ngezabe napetraka ity page ity. Raha voasana ahitsy ny resaka amin'ity toedrara ity dia ny mpitandro filaminana mihitsy no minia tsy tehitra lalina amin'ity toedrara ity. Ary eto indrindra sika naneho ny heviny manokana Andriamatoa Rivo Rakotovao manoloana ity toedrara ity satria efa tsy rariny loatra ny fandatsana aina no ny lonilony politika no ny disadisa politika izay tokony azo alamina, izay tokony azo vonjeny mpitandro filaminana toy nataony amin'ireny toerana maro samihafa ireny. Ndao rahantsika kely ny faneho-kevitry Andriamatoa Rivo Rakotovao. Mahagaga ihany hoe fa ela zany tsy lany le Irmara fa ny avino lany. Raha ho any ampanao politika zany zay dia hoe le candidat fitonam-panjakana ihany lany ao satria samy anatin'ny armada izy. Fa tsy manaiky mididy fitsarana zany ny amin'ny Irmara. Zay ve zany ny andraisana azy sa tena misy zavatra tsy nety tao mampieritreritra tolona raha nitsy lalana fotsiny ao dia hoe tsy ndrarainy fitondram-panjakana zany satria ohatran'le anazy ny resy le tena zanakatrano ny resy fa samy zanany ihany reo fa gagagaga ihany dry ngamo Kim sa HVM sa inona ny lany tany Bekily any amin'le toerana zany fa toa avy ny lany tany ary aiza ny fitondram-panjakana mba tsy isian'olona ifamono amin'ny resaka fifitana toy izany. Mahagaga nefa ny tsy nandraisana andraikitra tamin'ny candidat Irmara sy ny mpanaladia azy nanohitra ny voka-pifidianana tao Tanambato Tsirandrany Bekily ny firodrodin'ny mpitandro filaminana tany Vatomandry hoy Rivo Rakotovao. Raha mampitovy sika ny tany Vatomandry nezaka izahany fitondram-panjakana mihitsy satria ny Irmara no apetraka tany dia lasa ny fitondram-panjakana hoe fampiarana ny tany tandalana efa nivaly ny fifidianana mangina ianareo tsy manana fahefany amin'izany nareo lasa nandositra tanaty ala ny vahoaka tany no nitahotra nodrodony reto mpitandro filaminana fa maninona zany tsy nisy tany Bekily fa navilan'ny famono ohatr' zany ny olona aoriana fifidianana. Mbola voapirofo araka izany na inona lazaina fa misy ny tsy fahatombanany fifidianana hoy ity Front National ny HVM ity. Zany dia mbola manapirofo ny tsy fahatombanany resaka fifidianana. Na inona volazaina dia voapirofo zany. Io koa tsy mitovy raha Madagasikara fa misy ny olona fanafo ihany tsy manaiky an'izany tsy rariny zany. Zay zany ankapobeny zay manamarina foana zany zay ary nanahoana ny fikarakarana fifidianana mahatonga ny famonoana ohatr' zany hitatsika ireny re tany amin'le Madama Mera lany tany faritra Ambatoa Finandrahana iny hitatsika zany zao ny any Bekily zany hoe valin'ny fifidianana misy eto amintsika. Eto ampamaranana dia zao fantaniana tsara petraka dia manoloana ny disadisa politika eo amin'ny vovoanana Irmara sy Antoko Avy izay nafara tamin'ny fandatsana ain'olona. Azo eritreretina ve mety handravan'ny fihavanany rotonta ity disadisa izay namoizana ain'olona ity. Araka ny fanaratsika teo moa laza fa itoriny avy eo amin'ny Antoko Avy manoloana ny fanafiana nataon'ny candidat Irmara azy ireo tao amin'ny distrikany Bekily. Araka izany oharantsika miandalana ny mety toy ity toedrara ity ary izay ihany koa marina ny videontsika androany aza dino misabone sy manisy gemany videontsika amin'ny manaraka indray.